Ny Galatiana toko fahaenina andininy fahafito indray no jerentsika anio. Galatiana toko fahaenina andininy fahafito. Aza mety fitahany ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona no hojinjainy. Izay afafin'ny olona no hojinjainy. Eto Paoly dia mampiasa paoma. Maka paoma izy zany izay hitantsika hoe rehefa mamboly paoma ianao maka vonina paoma anankiray ianao na tahak'izany dia ambolenao iny dia rehefa maniry iny paoma iny rehefa avy eo dia mandritra ny taona marobe ianao dia afaka mioty paoma foana, ary tsy paoma ray tahaka an'le nambolenao fa paoma be dia be isan-taona mihitsy. Zay zany no sary izay alain'ny Paoly eto. Dia tahak'izay koa ohatra ny vary rehefa mamafy vary ianao dia mijinja vary ihany no jinjainao rehefa avy eo ary tsy vary ohatran'ilay nafafinao fa mety avy 30 eny avy enimpolo eny na avy 100 eny mihitsy ary ny vary zay jinjainao vokatr'izay. Dia tahak'izany ihany koa hoe rehefa mamafy katsaka ianao rehefa katsaka ny ambolenao raha katsaka anankiray ny ataonao any anaty tany ohatra dia tsy katsaka ray na voakatsaka tao katsaka ray fotsiny no hotazanao rehefa avy eo fa tao katsaka maro be mihitsy no ndray hotazanao zany na jinjainao rehefa avy eo. Dia zay afafinao zany no jinjainao ary mijinja mihoatra no iny mihitsy ary ianao rehefa avy eo. Andiny soratra masina haitsika tsara ary andiny soratra masina zay fandraisan'ny mpanompon'Andriamanitra rehefa mitady fanohanana amin'ny olona izy ary marina tokoa zany, satria rehefa mijery ny tontolo manodidina n'ity Galatiana toko fahaenina ity tsika manomboka amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafolo dia miresaka an'izany tokoa izy hoe aoka izay ampianarina ny teny mba hahafohy zava-tsoan'izay mampianatra. Dia tonga amin'ny andininy fahafito teo tsika, aza mety fitahina anareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona no jinjainy, ary izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Aza mba ketraka amin'ny fanaova-tsoa isika fa amin'ny fotoana no hijinjantsika ratsikivy sika, ko araka ny ananantsika fotoana aoka sika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana. Dia ny andraisan'ny olona azy koa zany hoe raha ohatra koa zany ianao ka mamafy vola dia azo antoka fa hijinja vola ary tsy hijinja vola tahaka an'le nafafinao fotsiny fa mety avy 30 eny avo enimpolo eny ary mety ho avy 100 eny mihitsy ary zany araka ny tenin'ny Jesosy Kristy. Dia izay zany ny andraisan'ny olona anio dia misy tokoa tena entaniny mihitsy ny mpitondra fivavahana, entaniny mihitsy ny mpiangona ao aminy hoe manome izy ianao fa azo avy 100 eny mihitsy rehefa manome, dia misy dia tena manan-karena mihitsy izy ireny vokatr'izay zavatra zay amin'ny fandraisany an'ity andiny soratra masina ity. Kanefa ny apahany amin'ny andiny soratra masina ihany ny hitany hoe zay afafin'ny olona no jinjain'ny olona, fa nytoy any eo amin'ny andininy fahavalo dia tsy vakiana, tsy hita mihitsy ary tsy azo akory ny dikany. Zao ny ambarany hoe izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Eto zany dia tsy le hoe mamafy katsaka dia mijinja katsaka, mamafy vola dia mijinja vola, mety ho azonao tokoa zay ary marina tokoa zay, fa raha ohatra kosa ny antony amafazanao ho an'ny nofo, zany hoe mba hahazahoanao vola, zay ny antony amafazanao, dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo ianao. Zay zany ny zavatra tiany lazaina. Dika zany dia zao hoe mety ho azonao tokoa le avy 20 eny avy enimpolo eny avy 100 eny mety ho azonao tokoa, saingy ho an'ny nofonao, ho an'ny afalifalin'ny nofonao, hampanakarenanao no antony ny anaovanao anazy dia hijinja fahasimbana amin'ny nofo ianao. Voalohany indrindra le fahasimbana dia tsy inona akory fa ilay zavatra zay hovidinao amin'iny vola iny dia tsy maintsy ho simba ane, tsy maintsy ho very ane,
iny zavatra vidinao na inona na inona 4-4 zany na trano na inona zay vidinao amin'iny tsy maintsy ho very zany raha izay no azonao fa ny fahasimbana avy amin'ny ofo zay lazainy eto raha midm izy de lazainy hoe maolona mpanota dia miteraka fahaverezana mandrak'izay mihitsy zany tsy vitan'le zavatra azonao tam'le nafafinao ihany no simba fa ianao mihitsy de hitondra fahaverezana satria ho an'ny nofinao ho an'ny tenanao no antony arianao sy anaovanao ny zavatra rehetra fa raha mamafy ho an'ny fanahy kosa ianao izany hoe no ianao na zavatra ara-panahy no antony hamafazanao anomezanao vola no ianao mba hahafahanao mahazavatra ara-panahy bebe koa no hanomezanao vola de lazainy fa hijinja fiainana mandrak'izay avy amin'ny fanahy ianao tsy resaka materialy zany no afafinao fa rehefa mamafy ho annofo ianao jinja ho annofo marina mihitsy le ohatra ny amin'ny katsaka teo fa marina koa izy fa rehefa mamafy ho an'ny fanahy ianao ny ara-panahinao ny fahalalanao tenin'Andriamanitra ny fahalalanao an'Andriamanitra izay ny antony hamafazanao de hijinja fiainana mandrak'izay avy amin'ny fanahy ianao anatin'izany ka ny tena tiana tongavana eto zany de zao hoe inona ny antony hamafazanao tsy le afafinao fotsiny fa inona ny antony hamafazanao ho an'ny nofo sa ho an'ny fanahy sa ianao koa tsy mamafy rehefa tsy mamafy moa ianao de tsy mahazo na inona zany kanefa ny mizara roa ny olona na izy mamafy ho an'ny nofiny matoa izy tsy mamafy de mamafy ho an'ny nofiny zany mba ho anazy daholy zay volany fa tsy misy karakaran'ny fanahiny mihitsiny fa rehefa mamafy ho an'ny fanahy ianao de hijinja fiainana mandrak'izay avy amin'ny fanahy